d'honnêteté fandaharana hifanentanana ankatoavana ny sitrapon'andriamanitra hivavaka ho an'ny firenena sy hiadina amin'ny kolokolo sy ny tsy fahamarinana. raha ny oloko izay nantsona amin'ny anarako ho avy anety tenaka hivavaka sy tady mitavako ary hiala amin'ny ratsy fanaony dia hiaino any an-danitra aho ka hamela ny elony ary ahasitrana ny tanana. soratra masina ny fahamarinana manandratra ny firenena oabolana toko 720 andiny fatelo amin'ny efapolo. Tsy adidiko izao samirery fa adidiko izaho sy anao. ry havana miarabanao amin'ny anaran'ny tompontsika ary manonona aminao a ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Mbola hiary hivavaka isika. Ray malalo, rainay no Jesosy Kristy tomponay. Faly misaotra anao zahay no zao fotoana azonay manantona anao zao ka iainonay indray ny teny no maninao anay ary tena faly zay satria toloranao anjara tsara makasitraka mpamonjy eo ary niangatahanay aminao dia ta io zay mba hampitombo ny fotoana hatokanay ionana aminao hitokanana aminao tahaka izao mpamonjy eo dia ta io ny teny zay horenesinay hitondra fahariana vaovao anananay fo vaovao fo makamamy ny sitraponao ary aoka ny fanahy masina hitondra fanavozam-panahy hanananay fanahy tena makahala fahotana makahala kolikoly so vavaka zao dia ataonay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ao amin'ny Efesianina toko voalohany ny andinin'ny faharoa ampany amin'ny andinin'ny faharoa amin'le fiarabana apostolika tena hoe mahazatra antsika ry havana teny hoe ho aminareo anie ny fahasoavana, ho aminareo anie ny fahasoavana. Teny fantadaza, teny mahazatra fa ny tiany tompo hisariana ny saintsika an'io ry havana dia ny amin'ny voambolana hoe fahasoavana. Fantatrao tsara ve ny atao hoe fahasoavana? Mahatsiaro ny tenina mpanompon'Andriamanitra anankiray izay hoy izy hoe rehefa diniana ozy izy ny baiboly ray manontolo dia io voambolana hoe fahasoavana io no voambolana lehibe indrindra. Lehibe no ny voambolana hoe fitiavana azy. Nahoana hoy izy? Nahoana? Satria ny fahasoavana dia tsy inona fa ny fitiavan'Andriamanitra antsika mahatonga azy hiasa hamonjy antsika, hamonjy antsika amin'ny fahotantsika, hamonjy antsika amin'ny fahazaran-dratsitsika. Zay le hoe fahasoavana, le fitiavan'Andriamanitra mahatonga azy hiasa hamonjy antsika amin'ny fahotantsika sy ny fahazaran-dratsitsika. Amora ny fanazavana ry havana ray zay, amora ihany koa zay mety hoe fitadidiana
de raisintsika le voambolana hoe grâce fahasoavana moa zany amin'ny teny frantsay le hoe grâce na hoe grace amin'ny teny anglisy de raisintsika hoe ho acronyme io grâce io ny atao hoe acronyme de azo raisina tsirairay le litera am'le voambolana hoe grâce G R A C E zay ny atao hoe acronyme raisina le litera tsirairay a de azo toizana ho fanazavana ary acronyme amin'ny teny anglisy no ny aingana ariavana mba amoran'le fahazavana le fanazavana tsy ho hitanareo fa tsy ho sarotra akory le izy tsy ho sarotra mihitsy le izy fa mora koa manazava azy a raha miainga amin'ny acronyme teny anglisy ndao raha ho jerentsika le G zany a satria hoe grâce na grace le G de hoe gift na hoe don fanomezana cadeau zay le hoe G ary mazava ho azy fa ny fahasoavan'Andriamanitra de le fitiavany a na tonga azy a anolotra atsika an' Jesosy Kristy a zanany a lahatokana zay le grâce gift fanomezana ary ny tena mahavarina am'ty hoe grâce na fahasoavany ity olona tsy misy itiavana azy ary manao an'Andriamanitra ho fahavaly mihitsy azy no anolorana an'izany fitiavana be zany ary fanindran-dalana amin'ny fahasoavana fanindran-dalana mandrakariva amin'ny fahasoavana ny famondram-pon'Andriamanitra inona indray le hoe famondram-pon'Andriamanitra de le fitiavan'Andriamanitra n'le olona latsaka anaty fahavoazana na latsaka anaty fahasimba-piainana vokatry ny adalany kanefa tsy afaka mamontsy tena izy a no amondrana fo ka vonjena fanomezan'Andriamanitra ao am' Jesosy Kristy daholo zany ry havanao zay zany le hoe G grace gift na fanomezana grace G R de hoe R alavaina amin'ny hoe rédemption na famonjena fanavotana tsy vaovao amintsika koa zany hoe Andriamanitra ao am' Jesosy a de manafitra antsika amin'ny fahotantsika ny lalàn'Andriamanitra tsy manao afa tsy mamaritra ny fahotana hoe eto ianao mijangajanga eto ianao manomon'olona eto ianao mitsiritra fa ny fahasoavan'Andriamanitra ry havanao manome antsika hery handresena ny fahotana zay ny tena mahasamy hafa azy amin'ny lalàna ny testamenta taloha ary ny fahasoavan'Andriamanitra amin'ny fotoana zay mahalavo na mahasolafaka anao ny fahasoavan'Andriamanitra de mahatonga an'Andriamanitra hamelanao ny fahasoavan'Andriamanitra de mahatonga an'Andriamanitra hanangana anao ary hampandroso anao indray isaky ny manota ianao de occasion zay ho an'ny fahasoavan'Andriamanitra hamelana anao sy hananganana anao nininona fahotana zay ny lazain'ny apôstôly Paoly am' Romanina 10:20 hoe teo am'izay ny abiaza ny ota no ny oarany fahasoavana be lavitra fampaherezana zany ry havana fa zao no tandremana tsy midiky zany hoe mialatsiny am'le vary aminanana hoe manome anao permis de péché akory ny fahasoavan'Andriamanitra tsy ariavanao ny olona zay nanamarina ny fahasoavan'Andriamanitra zany rehefa nanota izy na rehefa solafaka izy de tena hoe manana fanapahan-kevitra hoe tena tsy verina
am'izany intsony arikoriko aho amy zavatra nataoko fa sofa teo Andriamanitra sy ny fahasoavana namela nanangana ary zany fahasoavan'Andriamanitra zany ko ry havana de mamonjy atsika manafaka atsika amy fahazaran-dratsitsika rehetra. Zay zany le hoe grace, G, gift, fanomezana, R, rédemption na famonjena, fanavotana. A am'le gracenay de hoe accès na alalana, manana alalana isika hanatona ny raintsika no ny fihavanana ny tanterahana tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy ry havana. Mety lasa zavatra mahazatra na eny mahazatra anika hoe zava-maivana amintsika na tsy tsapatsika ny asarobitiny zany hoe manana accès na manana alalana comme isika ry havanao fa nafinaritra le tenina fijoroana vavolombelona nataona mpanompon'Andriamanitra anankiray zay mizary izy ny amin'ny tombavaka ataony ny antombavaka ataony rehefa maraina zao izy no vavaka ataoko rehefa maraina saika isan'andro nanaovako n'izany vavaka izany satria rehefa teneny manana accès amin'ny ray aho izy no Jesosy Kristy raha ny marina tsy manana accès amin'ny ray ihany aho fa manana accès amin'ny trinité, manana accès amin'ny trinité. De zao no karazam-bavaka ataoko ray malalo manantona anao aho ary mangataka aminao aho mba hiaina nyty andro vaovao ty eo amin'ny fanatrehanao. Jesosy tompo mangataka aminao aho homeo azy fijaliana hoentiko amin'ty andro ity, meo azy fijaliana hoentiko ka hanaraka anao aho ary fanahy masina mamoaza voa be dehibe ao amiko ianao ary masao isan'andro zany voan'ny fanahy masina zany ny vavaky ny olona manana accès, manana alalana anatona an'Andriamanitra ry havanao. Grace, G, R, A, C zany manaraka. C de amin'ny teny anglisy hoe caractère na hoe azo adika tsotra amin'ny teny frantsay caractère na hoe toetra. Zany hoe le gracen'Andriamanitra, le fahasoavan'Andriamanitra de miasa mamoa amintsika toetra ankasitrahan'Andriamanitra. Zay le asan'le grâce, miasa izy mamoa ao amintsika toetra ankasitrahan'Andriamanitra. Ino moa ry havana zany hoe toetra ankasitrahan'Andriamanitra zany? Tsy ny zany fa hoe toetra itombontsika isan'andro amin'ny fanahafana an'Andriamanitra raintsika sy ny fahamasinany, asan'ny fahasoavan'Andriamanitra zany ry havanao. Mamoa ihany koa miasa amoa ihany koa toetra ankasitrahan'Andriamanitra ao amintsika zanany ny fahasoavan'Andriamanitra itombontsika amin'ny fanahafana an' Jesosy sy ny fitiavany ry havanao. Zany asan'ny fahasoavan'Andriamanitra mamoa zay caractère zay toetra zay. Ary io sika mandiny tena ry havanao eo amin'ny fiarahamonina, eo amin'ny fiarahamiasa, any am-pianarany ihany, raha samy mpianatra, raha samy mpiara-miasa amin'ny orinasa anankiray, raha samy dokotera, raha samy ingénieur, raha samy zao, tena hoe miavaka ve ny toetranao ry havanao ka karazan'olona te-davina ianao satria teneny hoe afrahan'iny afy ianao satria mombanao ny ray, mombanao Jesosy ary fantatry fa ny fahasoavan'Andriamanitra miasa mamoa an'izany toetra ankasitrahan'Andriamanitra zany.
ao aminao. Grace, gift, r, rédemption, a, accès na alalana, c, caractère, ary le a de hoe eternal life, la vie éternelle na fiainana mandrakizay. Ary zay no zay le teny hoe fanomezana sarobidy indrindra atotr'Andriamanitra atsika amin'ny alalan'i Jesosy Kristy de hoe nomeny atsika ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very zay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Anana fiainana be dehibe teny zao anana fiainana mandrakizay zay sitrahana amin'ny fahafenony rehefa hiala eto isika afaka 70 taona raha ela indrindra izany. Hitantsika zany ry havana le acronyme hoe grace, g, gift na fanomezana, r, rédemption, famonjena, fanavotana, a, accès, alalana, anatona, e, eternal life na vie éternelle, fiainana mandrakizay. Ny fahamarinana farany no jerentsika de hoe le grâce, le fahasoavana de hoe fanomezan'Andriamanitra ao am' Jesosy. Le fanontaniana de hoe iza no omen'Andriamanitra fahasoavana, iza no omen'Andriamanitra fahasoavana. Anankiroa ny valiteny ho singanitsika eto avy amin'ny soratra masina, ny an'i Jakoba 4:4 hoe Andriamanitra manohitra ny mpiavinavina fa manome fahasoavana ho an'ny manetry tena. Zay zany le fahamarinana voalohany eto hoe ny olona manetry tena ihany no omen'Andriamanitra fahasoavana ry havanao. Ny mifanohitra mivantana amin'izany hoe fanetrentena zany de ny anankiray le hoe fiverantena ho zavatra, égocentrisme na ny égoïsme, ny fitiavantena. Reo zany tsy omen'Andriamanitra fahasoavana na oviana na oviana. Fahamarinana faharoa de ao amin'ny tenin'ny apôstôly Paoly amin'ny Korintianina faharoa 2:12. Tsarontsika le tenin'ny apôstôly Paoly manomboka amin'ny 9:7 hoe minaran'i Jesosy ary fandreo irehare noho ny abetsaky ny fanambarana aho dia nasiana tsilo tamin'ny nofo de iraky Satana hamely fandrao hirehare aho. Izany no nangatahako intelo tamin'ny tompo mba hialany zany amiko. Nefa hoy izy tamiko, ampoanao ny fahasoavako fa ny heriko de tanterahina amin'ny fahalemena. Takatry Paoly apôstôly tsara ny fitiavan'Andriamanitra azy sy ny fiarovana azy. De i Paoly zay nanehoan'Andriamanitra ny paradisa na ny lanitra fahatelo eo amin'ny Korintiana 2:12 de hoe so de ireharea noho ny abetsaky ny fanambarana de hoe nasiana tsilo nangataky intelo tamin'ny tompo mba hialany zany amiko hoe ny ampitoriteny maro moa de milaza misy aretina nasian'Andriamanitra aretina. Paoly iraky Satana nangataka tamin'Andriamanitra Paoly mba hoe hialany zany aminy 9:7 nefa hoy izy tamiko, ampoanao ny fahasoavako fa ny heriko de tanterahana amin'ny fahalemena. Fahamarinana faharoa zany hoe akoatra le hoe zay manetry tena no omen'Andriamanitra fahasoavana de etondray hoe zay mahatsiaro tsara ny fahalemena, zay mahatsiaro ny fahalemena, zay mahatsiaro ny faiblesseny, zany no omen'Andriamanitra ny fahasoavandry havanao. Eto am-pamaranana de mahafaly anay ry havana ny mampatsiahy teny nataony John Newton. John Newton zany trafiquant d'esclave zany tompony ditra sy ny rendrarendra zany taloha nandraisany an' Jesosy. Ary rehefa nahita ny fahasoavan'i Jesosy izy tao amin'ny fiainany, izy namorona n'le hira fantadaza sy ankafiziny marobe le hoe Amazing Grace. De hoy John Newton mandinika ny tenany izy hoe, vakiko amin'ny teny frantsay izy hoe
je ne suis pas celui que je pourrais être. Je ne suis pas celui que je devrais être. Je ne suis pas celui que je souhaite être. Je ne suis pas celui que j'espère être. Mais grâce à Dieu, et qu'il en soit remercié, je ne suis plus ce que j'étais autrefois. Et par la grâce de Dieu, je suis celui que je suis. Enganery havana ka isika koa samy mba afaka hiteny an'izany hoe tsy mbola tanteraka ato amiko zay tokony ahizaho aho, zay tiako, zay toetra tiako hananana na antenaiko hananana, fa misaotra an'Andriamanitra fa noho ny fahasoavany de tsy tahaka ny taloha intsony aho, tsy tahaka ny taloha intsony aho, efa fahiniko izany. De nganery havanao, na de tsy de hoe misy trafiquant d'esclave amintsika hoe tompony ditra, tompony rendrarendra, mba samy teny tahaka ny John Newton koa hoe fahiny aho, mpanao kolikoly, tena tompony kolikoly, fa noho ny fahasoavan'Andriamanitra de tsy manao kolikoly intsony. Amen. Vavaka sikary havana, ray malalo, misaotra anao zahay noho ny teninao e, misaotra ny amin'ny fampietreretana, misaotra ny amin'ny teny averina, misaotra ny amin'ny famporisiana anay, tena hoe hanovozanay fafitriana vaovao, hiatrehanay ny ady amin'ny kolikoly ny teny renesinay, satria hitenenanay hoe nyery ny fahasoavanao Andriamanitro no hiatrehanay sy handresenay ny kolikoly manomboka an'io, ary tena hafantaranay hoe ny fisianay zay ataonay de tena hoe fanasitranana ty taninay ty rehefa nisitranonao zahay. Zany no vavaka ataonay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ny mpitandrina solofo raha maolo-miaso no nanolotra ho anao ny afatra teto androany. Hoy ny soratra masina, ny fahamarinana manandratra ny firenena, oabolana 720, andiny 720. Tsy adidiko izao samy rery, fa adidiko izaho sy anao. Mbola vonina nasitrana ny tantsika ny tompo, mitady mpiara-miasa izy, ateveno ny chaîne fa ny fikambanana no hery, midira ho mpikambana, tsy dio ny page Facebook chaîne d'honnêteté sy ny tranokala www.chaînedhonnêteté.mg. Renareo teo ny fandaharana chaîne d'honnêteté.